Androany fa 10 Mars 2024 dia mampafantatra izahay fa tafajoro ara-panjakana fikamanana ka SMD na kandidat sy mpambahoaka miaradia eto Madagasikara. Manoloana zava-misy lalovan'ny firenena izao dia tsy afaka hitaza-potsiny izahay kandidat député noho andreo mpahana vahoaka izay nifidy anay. Makasitraka sy makahery an'Andriamatoa Filoha Hery Rajaonarimampianina izahay tsy nitaraitana mepaka na dia nandalo fotoan-tsarotra aza firenentsika. Aza atao tsara nefa manarina ny rafitra politika eto amin'ny firenena, hijerena amin'ny tombotsoa ambonin'ny firenena sy ny hoavin'ny malagasy 20 tapitrisa. Olontrakany amin'izany 4 député etsy amin'ny Assemblée nationale izay eritreretin'ny sasany fa tombotsoa manokana nefa kosa fomba avijerinay ka SMD songadinay manokana eto fa dia azo atao tsara manome any 4 azy ireo izay moay ahafahana entina miasa fa tsy tombotsoa velively mba ahafahan'izy ireo mihaino etaita mahoaka any anivon'ny commune sy ny district misy anazy tsirairay avy satria tokoko betsaka tokoa ireo saridalana ka ilaina tanteraka izany 4 izany. Manaraka izany sosialim-bahoaka eto ihany koa izahay dia manao antsavo mpanao politika na iza fa tsy tokony atao vondron-tavanandro sosialim-bahoaka fa mba tokony fitsonjovana ny lavitra tokony hojerena hapetraka eto amin'ny firenena. Manamafy ny fampihavanam-pirenena koa izahay izay ataony ny FFKM sy ny FFM mba halefa mivatana any amanjerim-panjakana izany mba ho hitan'ny voaka malagasy rehetra hoe iza no tia tanindrazana dia iza no tsy tia fampihavanana. Misaotra n'Andriamatoa Filoha Hery Rajaonarimampianina izahay amin'ny fandraisana andraikitra amin'izany fampihavana-pirenena izany. Sosikevitra avy aminay ka SMD amin'izao fahaserana vahoaka izao dia aza atao tsara tompoko mivarotra ireo stokona andramena ireo na CEJ. Misy ihany koa ireo andramena ampelantanan'ireo mpandrara tokony hapiditra vola amin'ny kitapom-bolam-panjakana izay mitestina 72 millions d'ariary kotoneranay ny vidiny mba ahafahana manampy anitrabona sy hividianana an'ireo 4 député ao parlementaire amin'ny Assemblée nationale ary anampiana sosialim-bahoaka. Manamantsy izahay sanatria mivavana diny lela sao dia hiteraka crise sosialy eto amin'ny firenena ary tsy nina etoko fa azon'ireo député atao tsara mamola vola lalàna eo anivon'ny Assemblée nationale mba hisoroana ny gabraraka famarotana andramena na bade rose. Misy ny olona milaza manao hoe aza miala amin'iny lalan'iny fa very izay miala amin'iny. Misy koa ny olona sasa milaza manao hoe tsy ilaina ntsony iny lalan'iny fa izay ka SMD tompoko na kandidat sy mpambahoaka miaradia eto Madagasikara dia manamafy ary manao hoe ataovy mahitsy ny lalan'iny mba hoavy ny vahoaka 20 tapitrisa malagasy. Farany vonona izay ka SMD hifanome tanana amin'ny fitondram-panjakana raha nokatra varavarana raha ilaina hikatsaka fampandrosoana hoavy ny Madagasikara. Saotra tompoko lahy makateny lahy tompoko vavy.